Ny Arche de la Paix na Ark of Peace fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Heping Fanzo dia samby hôpitaly sy nogoavana sy mahavariana. Samby miaramila izy ity ary mirefy 770 metatra ny halavany ary manana velarana 420 metatra. Ity samby ity dia natao hanomezana fitsaboana feno eny an-dranomasina. Nanomboka ny taona 2012 izy ity no nanomboka nanatanteraka ny asa fitsaboana ary efa nandalo firenena maro. Izy io dia misy efitrano fitsaboana sy fandidiana moderna miisa 7. Ahafahana manao fandidiana sarotra ary ahitana fitaovam-pitsaboana karazany 340 ary afaka hanaovana fitsirihana ara-pahasalamana ampitain-davitra ihany koa. Ankoatr'izany, manana fandriana fitsaboana miisa 420 ka afaka mandray marary maro mila fitsaboana. Ity samby ity dia afaka mitsabo marary hatramin'ny 700 isan'andro ka izany no ampitahana azy amin'ny tanàna mitsingevana natokana ho an'ny fahasalamana. Tamin'ity taona 2024 ity, ny Arche de la Paix dia nanatanteraka ny mission Harmonie teto Antsiranana, Madagasikara. Ity iraka maha-olombelona ity dia nikendry ny hanome tolotra ara-pitsaboana maimaim-poana ho an'ny mponina teto an-toerana mandritra ny 7 andro nanomboka ny 14 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra 2024 lasa teo. Ity ny voalohany sy ny sambony tafika an-dranomasina sinoa nitsidika ity faritra ity mba hanome fanampiana ara-pitsaboana. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy, indrindra ireo mponina no nisian'ity tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana ity teto Antsiranana. Délégationna maro avy amin'ny masovon'ny Chine izay miasa sy monina eto Madagasikara no nitsena ity samby ity teto Antsiranana. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa anefa ireo délégationna avy amin'ny gouvernemanta malagasy izay notarian'ny Praiminisitra Ntsay Christian, notron'ireo minisitra sy olom-boafidy ary olom-boatendry maro teto an-toerana. Anjatony ireo malagasy monina eto Antsiranana no efa niandry ny fahatongavan'ity samby ity teto. Tsy izy ireo ihany fa efa maro ihany koa ireo sinoa monina sy miasa eto Madagasikara izay mivondrona anaty fikambanana samihafa no efa tsindrin-daona tamin'ity fandraisana ny samby hôpitaly Arche de la Paix ary ankavaliana no hitsenan'izy ireo izany. Ho an'ny gouvernemanta sinoa, ny Arche de la Paix dia manana anjara toerana lehibe amin'ny iraka maha-olombelona sy fanampiana ary mitondra fitsaboana ny amin'ny faritra lavitra sy ny faritra izay hiaran'ny loza voajanahary. Inona ary ny tanjona lehibe amin'ity iraka ity sy ny zavatra nantenaina ho tratrarina eto Antsiranana? Aujourd'hui, nous venons ici juste pour la paix
pour la santé du grand public, pour le renforcement de l'amitié mutuelle et pour les échanges étendus. Et ce navire orbital est salué comme le bateau de la paix, le bateau de la vie, le bateau de l'amitié et le bateau de la culture. Vous savez, nous avons une relation qui date de 50 ans. Et pendant 50 ans, nous avons fait en sorte que la relation puisse se développer, la coopération aussi puisse se renforcer davantage entre la Chine et Madagascar, entre le peuple chinois et le peuple malagasy. Et aujourd'hui, je pense que nous avons atteint un autre palier du témoignage de l'amitié entre les deux peuples. Nisy ny fanomezana mari-pahatsiarovana marika ny fandalovan'ny Ark of Peace teto Antsiranana. Ça c'est l'emblème de l'armée chinoise. 这个代表的就是我们的这个。OK。下面呢，由我来简单介绍一下我们这个探月的基本情况。 Taorian'ny fandraisana moa dia nisy moa teto ny fitsidiana ireo efitrano fandidiana valo misy ao anatin'ny Ark of Peace ary anisan'izany ity hitantsika ity izay hita fa tena ary fomba tokoa. Anisan'ny mampiavaka ny teto ihany koa ny fitsaboana nentim-paharazana izay tena mampalaza an'izy ireo. Par la stimulation des points d'acupuncture différents, nous pouvons atteindre des objectifs différents tels que de maintenir la santé et de traiter des maladies différentes. Il faut maintenir 24 heures. Ary anisan'ny goavana dia ny fampahafantarana ireo karazam-pitanterana misy toy ny sambo kely aingam-pandefolo sy ity angidim-by iray ity izay hitanterana ireo marary tena mila fitsaboana maika. 这是我国自主研制的18舰载陆步直升机。 embarqué produit par la Chine elle-même. Tsy nijanona teto amin'ny renivohitry ny faritra Diana ihany anefa io iraka ara-pahasalamana io. Raha ny zoma 24 Jolay no nigadina teto amin'ny seranantsambony Diego Suarez ity sambo lehibe ity. Ny sabotsy 17 Jolay vao maraina dia nisy ny iraka manokana ampahany tamin'ireo mpitsabo no niazo avy hatrany ny tanànany Betsiaka ao amin'ny distrika Anambilobe eo amin'ny 520 kilometatra miala ny Antsiranana eo. Maro ireo mponina teto amin'ity toerana ity no niandry fatratra ny fandalovan'ireo mpitsabo sinoa avy ao amin'ny Ark of Peace izay notarian'ny ambasady sinoa monina sy mipetraka eto Madagasikara. 你穿的这衣服我都不认识的，那必须得换我们一样的，野外作业。 Tonga nanotrina ity hetsika fitsaboana natao teo Betsiaka ity ihany koa ny Praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta malagasy Tsay Christian. Ary tamin'izay no nilazany fa anisan'ny mpitsabo mahay ny sinoa. Naveto ty iraka na mission amin'ireo mpitsabo sinoa reto. Amin'ny eran-tany anisan'ny mpitsabo mahay dia soa. Ary zay nahatonga antsika nanieky niaviany iraka na mission io teto Madagasikara. Ary irahantsika dia azo tombony maro ny Malagasy. Vao nikadina teto moa izy ireo tonga dia niroso avy hatrany
tamin'ny fandraisana ireo olona mila fitsaboana teto amin'ity toerana ity ary anjatony izy ireo no nisitraka ity fitsaboana maimaim-pony ity.到了这个村里来以后，我的第一个印象就是我感觉大家都特别的期待。Lotunga teto antsika dia hitako ny vako eto misy fanantenana lehibe efa hito ny endrinareo ny fanantenanareo noho izany dia mitondra ireo mpitsabo miaramila midina avy amin'ilay sambo goavana andiago izy ireo hanome ny soins gratuits anareo. Velom-pankasitrahana ireo mponina teto Betsiaka tamin'ny fandalovan'ireo mpitsabo sinoa ireo satria sambany nisy mpitsabo tonga nanome fitsaboana maimaim-poana tahaka izao tonga teto Betsiaka. Mahafapo zay satria tsy ary nisy dokotera nagnano karaha ty teto. Nandalo teto taminay. Dia tonga eto rô dokotera aby sinoa aby mijerijery zay tsy ravoravo be zay. Raha tegna natongavako aminakahy efa elaela be namparary za maharary appendicite rô dokotera nongoko fa amindraiky tsara nanididiagna amin'izay fa raha marary fitsy agnatin'ny kibonakahy sanandro sanandro. Bakô amin'izay maharary rein-kano rô taminakahy ilany aty fa tany marary aminakahy. Ia mety aminakahy fa viandreo fa dia ody tokony mahasalama tsy haiko za baka tsara neny aody ty tsy haiko manakory za tsara neny aody ty foboka za io ty fa mbola hiny aody ty fa za fa zay fa elany namparary za amin'ny le agnatin'ny kibo. Tsy ny mponina ihany fa nitondra teny fisaorana manokana ho an'ny lehibe ny mpitarika ity iraka manokana ity ihany koa ny Premier ministre Ansay Christian. Dia misaotra azy zany, s'il vous plaît. Descendez. Izy no iraka mission Harmonie 2024 ary tsy misy satria fa tonga dia Betsiaka dia misaotra indrindra amin'ny alalanao no isaorako ireo mpitsabo sy ny ekipanao rehetrarehetra tonga taty toerana ty mankasitraka Andriamatoa Isaia. Fa tsy nijanona tamin'izany ihany anefa fa amin'ny mahampirahalaina ny iraka nataon'ireto sinoa dia nisy ihany koa ny fanomezana vatsy ho an'ireo tena sahirana teto an-toerana indrindra ireo niaram-boina tamin'ny rivo-doza Gamanina tamin'ny volana Martsa farany teo. Fanomezana sy fitsaboana izay nankasitrahan'ny mponina Betsiaka sy ny manodidina ary tamin'ny kamfaliana tanteraka. Tegna tombony be ary ravoravo falifaly na ny mpitondra fanjakana eto amin'ny commune na ny vahoaka tegna ravoravo satria zegny ambassadeurny Chinois zegny mbola tsy ary nisy teto Betsiaka ary mbola tsisy koa zegny ilay mpitsabo sinoa tonga teto andeha agnano fitahagna ara-pahasalamana teto commune rurale Betsiaka zegny tegna tombony zegny sady mahita vatagna sora mitafa mivantagna amin'ny ambassadeur no mahazo fanafody ary mbola tsy vita an'izay koa mbala misy fagnampiana maro koa zegny nandesindreo navy tany fa tsy mitondra tagnampolo fo zegny tegna tombony ary mazava-dehibe izy ary mampafalifaly zay eto amin'ny commune Betsiaka. Ho an'ny teto Antsiranana manokana kosa indray
manodidina ny 900 isan'andro teo ny mponina noraisina tonga ny tsirom-pahasalamana teto amin'ny Arche de la Paix. Andeha ho enontsika kosa ny fitanam-pon'ireo sinoa ny rotsaka ny sitrapo na nampy nandika teny sy ny an'ireo mponina ny sitraka fitsaboana teto. Zay zany zay manano asa ny tanàna Liva zany zay zany délégation fikambana sono ny Madagascar zay avy any tanàna Liva dia za zany androany dia resaka volontaire zany miaraka amin'ny fianakaviana sy ny délégation ny fikambana sono ny manampy itony Malamila ny Croix Rouge ny Arche de la Paix mandika teny manao traduction zany miaraka ny zala docteur sy ny infirmière sy ny Malamila zala eto. Tegna rabeny aloha fotony le fitsaboana zao fa lafo be boka tsy araka vola ke sorona le mikarakara fitsaboana fa le misolomaso za zio zany efatra amby 70 taona za ke za manana trouble ny maso le vidéo ny tegna manahirana ke anare izy ty zany za ndraiky olo tompo tanàna eto fa tegna isorany ro sinoa mikarakara aminazy ty fa nahazo. Engany mba misy ohatran'ity zany matetetika ty Dego tena tsara izy zay ny firariko zany. Manamarika ny firalahiny sy ny fanamafisana ny fifandraisan'ny firenena sinoa sy malagasy ny fahatongavan'ity sambo Arche de la Paix teto Antsiranana ity. Ity iraky ity dia maneho ny fandraisana anjaran'ny Chine amin'ny fanampiana amin'ny maha-olona iraisam-pirenena. Manokatra lalana ho any amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro samihafa ihany koa izany. Mialohan'ny aviany teto, miisa 7 arivo ireo marary efa notsaboiny tao Tanzania ary firenena mihoatra ny 570 no efa notsidiany ka nitsaboana olona manodidina ny 9.4 hetsy nanomboka tamin'ny taona 724. Ny 2 Aogositra no nifarana ny iraka nataon'ny sambo hôpitaly Arche de la Paix teto Antsiranana. Tsy hijanona amin'izany ihany anefa ny iraka ataony fa mbola andeha hitety firenena maro ity sambo ity fa isan'ny hotsidiany ny nosy Seychelles, Mozambique, Afrika Atsimo, Angola, République Congo, Gabon, Cameroun, Bénin, Mauritanie, Djibouti ary Sri Lanka. Mbola ho lavitra arak'izany lalan'ny Arc of Peace na ny Arche de la Paix. Hoy ny vahoaka malagasy zay hoe soavady.